Betraka nanome tenena tokolasy tokovavy ho atsika namana avy ao amin'ny mpanao gazety rehetra, présidentsy groupe parlementaire Irmary, andriamatoa honorable Milavongo izay lasa foloan'ny mpanoatra ankehitriny. Tokolasy tokovavy voalohany tenay dia tsy hainay tsy saotra an'Andriamanitra nanome fotoana antsika androany, ary manaraka izay dia zao natao hoe taratry ny fiovana. Taratry ny fiovana satria aza dinoina ny tantara fa tamin'ity mandat ity no nisiny zany hoe lehibe ny mpanoatra zany, raha tokony tamin'ny mandat fefa ela fa nisy zany. Ary ny tenanay no misantatra lehibe mpanoatra voalohany tamin'ny tantaran'ny Madagasikara, ary nametraka ny taratasy tany amin'ny ministère de l'Intérieur fa nanohatra ary tsy resy lahatra tamin'ny fitondrana teo aloha. Ko dia androany isika ny toerana voatohitra tanteraka dia mazava ho azy koa fa tsy maintsy misy ny fifamindram-pahefana amin'ny antoko roa na gropona vondrona politika anankiroa lehibe na hery politika lehibe anankiroa eto amin'ny firenena. Dia amin'izao fotoana izao ny tenako dia président anteberam-pirenena manohana an'izao fitondrana izay hitondra fanovana eto amin'ity firenena ity. Dia nanapa-kevitry koa ny tao amin'ny Irmary fa hanohatra koa zareo an'izao fitondrana zao. Ka androany isika tonga eto androany hanao an'ity famindram-pahefana ity amin'ny honorable Milavongo, dia manomboka androany koa zany izy no hitarika ny fanoherana eto anivony anteberam-pirenena zany. Fa ny tenako manokana koa dia manambara amintsika vahoaka malagasy fa tsy mpanohitra intsony ny tenako manokana, fa izy zany no mpanohatra manomboka amin'ity androany ity officiel zany, fa Milavongo zany no mpanohatra. Ny rary azy moa amin'ny asany dia isaorantsika andriamatoa filohan'ny anteberam-pirenena ankehitriny namarana ndraiky ny tamina filoha efatra fahafito izay misahana mpanoatra eto anteberam-pirenena ankehitriny kosa dia omentsika fitenenana ny solombavavahoaka izay voatendy amin'izany andraikitra filoha efatra fahafito mitarika ny mpanoatra eto anteberam-pirenena zany dia ny honorable Milavongo Andreasy Philobert. Andriamatoa filohan'ny anteberam-pirenena izay filoha lefitry ny anteberam-pirenena sahana ny fanoherana teo aloha. Andriamatoa filohan'ny vondrona parlementaire Irmary sy anareo honorable député izay manafiky eto, isika rehetra manao gazety. Voalohany teny angamba dia misaotra an'Andriamanitra raha ohatra ka mbola tafahaona sy tafavory eto androany. Misaotra manokana amin'izao fanatrehana sy fanomeza voninahitra an'izao famindram-pitantanana eo aminay mirahalahy. Raha ny marina dia tsy niomana ary tsy nanomana ny mpanohitra ny vondrona Irmary, satria tamin'ny alalan'ny fifidianana no nahatonga ny Irmary teo amin'ny fitondrana dia nahalany ny filoha Andry Rajoelina ho filohan'ny Repoblika. Midika zany fa tao anatin'ny fanohanana ny fitondrana sy ny fanjakana izahay.
nefa no toejava-misy zay nisy teto amin'ny firenena dia nisy ny fanavaozana sy ny fiovana dia tonga amin'izao famindram-pahefana aminay sy Andriamatoa filohalefitra teo aloha izao. Koa raisinay voadidy zany andraikitra lehibe zany satria araka ny voalaza teo tsy niomana tamin'izany ny Irmara fa noho ny toe-java-misy dia tsy afa-miala amin'ny raharam-pirenena izahay fa tsy maintsy miatrika ny zavatra rehetra misy eto amin'ny firenena. Ka izany no ijoroanay satria tsy miala amin'ny foto-kevitra ijoroana izahay fa amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no tokony handraisana fahefana eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha vao miala an'izay dia mijoro hanolotra izahay satria tsy mifanaraka amin'izany ny lalam-panorenana izay misy antsika. Fa fanajana ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia izay no mahatonga anay manaiky satria tsy manaiky ny zava-misy izahay dia manaiky ho mpanolotra amin'ny zava-misy izay inatsika ankehitriny. Tsy ho maro resaka angamba eto am-piandohana fa mametraka izay zavatra zay ary firarian-tsoa moa no nataon'ny Andriamatoa filohan'ny antenimierenena teo firarian-tsoa amin'ny fanoherana mba hita fahombiazana dia mba hiverenanareo indray eto amin'ity toeranareo ity zay angamba no amalinay azy fa dia mirary soantsika rehetra no samy tahin'Andriamanitra amin'izay rehetra atao fa ny zava-dehibe dia ny fijerena ny tombotsoa iombonana dia nisia ny filaminana tanteraka eto amin'ny firenena satria tsisy ahazo tombony amin'ny korontana fa ny vahoaka malagasy ray manontolo mitondra fahasahiranana mandavan-taona raha ohatra ka tsy milamina ny eto amin'ny firenena. Mirary ny lehibe ny mpanolotra mba tena hijery ny tombotsoan'ny vahoaka fa tsy totombotsoan'ny antoko. Eo tsy mahita azy.